vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na delivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fandeteny izy mba Nanisik ang punyang palay aminiran Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Kristy Jesosy ny tenanay ny mpanompon'Andriamanitra ny mpanomponao pastora Tedy Andronika pastora Nambintsoa ary ray aman-dreny pastora Frederic Randriamiakatra sy ireto mpiara-miasa ny groupe de louange sy ny mpitendry zava-maneno ny cameraman rehetra tafiditra ao anatin'ity volana vaovao volan'ny fandresena volan'ny fitsaharana rehefa tamin'ny andro fafito dia nitsahatra Jehovah mino sy matoky zay fa ho isy zavatra zay tsara zay tsy hay hazavaina ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika indray amin'ity volana fafito ity zay nanisany ihany koa iaraba nisotsika ny ao anatin'ny fakasitrana sy ny fisaorana an'Andriamanitra ao anatin'ity fotoana ity ary raha vao zao ihany koa moa tsika ny vao mifankahita eto amin'ity fahita lavitra ity ihany koa dia miarabantsika rehetra nahatratra ny asaramanitra tamin'iny fa 24 ny volana jona lasa teo iny avy hatrany araka isangana itsika tompoko dia andao isotontsika ny eo anaty toerana misy atsika ny Andriamanitra amin'ny alalan'ity tononkira mahafinaritra ity vita zay dia ivavaka itsika ny sady isotra azy angataka ny fanatrian'Andriamanitra angataka ny fanahy masina hitarika atsika ny amin'ny programa rehetra atao amin'ity androany ity ho ataontsika tompoko ity tononkira ity ho voninahitra ho an'i Jesosy Kristy tompo atire moi à toi ho ataontsika zay tononkira zay Wow, amila na tutsi kapten. Zava-maneno andao iara ivavaka itsika ny isotra n'Andriamanitra akasitraka azy ny amin'ity tombonandro androany izay nomeny atsika ity misaotra anao manokana izay Jehovah Andriamanitra noho ny amin'ny fitahinao
marina taminay niteny zay nambaranao amin'ny bokon'ny Salamo 37:4 hoe andeninao Jehovah Andriamanitra dia mitovy manodidina anay. Misaotra anao manokana Andriamanitra zay ny amin'ny fiarovanao anay. Tao anatin'ny enom-bolana lasa izay namakivaky ny fiainana izahay, tsy navelanao niady rery na teo azy Andriamanitra ary na dia mbola ao anatin'izao karazana valana retin'izao azy ny eto amin'ny faritra Analamanga sy ny maro samihafa amin'ny faritra eto Madagaskar. Dia ny soavanao, dia ny voninahitranao, ny sotominao zay Andriamanitra nahita ny tsara mihoatra nisy tetỳ ambany masoandro. Ny sotominao niakatra izay nampahitanao ny tsara lavitra rehetra zay nieritreretinay. Tompo malalako miaro anay ianao tao anatin'ireo zavatra maro samihafa zay natrianay, ary mbola miaina ao anatina fahasalamana izahay. Misaotra anao Tompo noho ny fanambinana zay nomenao anay, ary mangataka zay Andriamanitra hiasany fanatrianao ao anatin'ity fotoam-bavaka zay ho ataonay eto androany ity. Marina fa tsy mifankahita tava amin'ireto pray fanantenana ireto izahay, kanefa kosa dia matsapy zay Andriamanitra fa tsy manatrika azy amin'ny nofo zay, fa manatrika azy amin'ny alalan'ny fanahy. Ka ny fananao masina Andriamanitra androany no hitarika na hiakatra, ny fanatrianao Andriamanitra no ampiditra indray ny fifalipo, ampipoetra indray ny voninahitra ao. Tompo matoky izay fampahery anay ianao Andriamanitra, hitondra anay amin'ny voninahitra zay neverinay fa tsara indrindra ianao Andriamanitra, ka tsy toy miakatra izay ary aza mamela anay irery ianao Andriamanitra, fa ianao no andra ny voninahitra ay. Ianao Jehovah Andriamanitra no itokinay ny amin'izany rehetra zany, ho voninahitra ny anaran'i Jesosy. Haleluya, haleluya. Miasa Andriamanitra, miasa ianao Jehovah Andriamanitra, satria ianao Andriamanitra. Haleluya. Attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Lazao amtunkir. Je veux tout abandonner, Seigneur. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Restaurer notre amitié. Mon désir. Tu es mon désir. Alléluia. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi Asana tu nitanana oramety qui me ramène à toi. Asana tu nitanana tsikarehetra tao anatin'ny totokantrano ty ato. Oatsika ny ampianatin'ny zao toeram-pisakafanana zao ndao hiara iteran'Andriamanitra. C'est tout pour moi. Lazao mihitsy Andriamanitra. Sans toi je ne peux vivre. Sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Ndao hiara nanatana. Garde-moi. Ndao hiara ilasa ihany zakanao. Ndao voninahitra ny mpanjaka ny mpanjaka. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Eto miakatra izahay rahay masio. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Alléluia. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Vehivavy rehetra fotsiny anao titolokira ity ilaza manao hoe tu es tout pour moi Seigneur. Vehivavy rehetra fotsiny tika ianao hisintona hatrany fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tu es tout pour moi. Sandrata Jehova. Sans toi, je ne Nao no Andriamanitra peux itokinay vivre. mampadresy anao. Tu es tout pour moi. Karantsika mafimafy kely ny zava-maneno ao anatin'izany tolokely izany. Garde-moi près de Tsika rahalahy kosa hivavaka amin'izao ankehitriny izao ilaza amin'Andriamanitra. Manambavy hira ihany.
Ianao ilay Andriamanitra zay mampahery sy mampandresy anay. Ianao ilay tsy mamela anay ny taonanay miakatra ianao. Ny fahatsaranao no mbola matoy izao anay. Ny voninahitra ao Andriamanitra mbola mampitoetra ao tahaka an'izany. Ary izany dia mbola hiatatranay ananadrandranay ny feonay hiara ilazy. Tu es tout pour moi Seigneur. Lo iara ite atanana ho an'Andriamanitra fa tsara n'Andriamanitra ao. Alleluia. Tsy na président fokotany tsy resy lahatra amin'izany te atanana anao zany a. Lo mbola ite atanana ho an'Andriamanitra fa tsara ny tomponao. Alleluia. Baiboly dia manambara Salamo 34:7 ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Tsy manodidina antsika foana ny anjely fa mitsangana izy mamonjy anao. Ho avy ny fotoana ny ray androany hitsara anjely ianao io rahalahy malalako. Hitsara anjely ianao io nanavavy malalako. Ozy izy ilay anjely efa nifanena tamin'ny Jaona ao am-bokin'ny Apokalipsy. Aza miankohaka eto anatrehako ianao fa mba mpanompo tahaka anao koa. Didin'Andriamanitra ny anjely anodidina atsikany. Didin'Andriamanitra ny anjely mba amonjy atsikany. Hitahanao mihoatra Andriamanitra ao anatin'ity volana fahafitotera lasana vava. Za ihany koa no hiderantsika sy falifalitsika ny eo anatrehan'Andriamanitra. Ndramitsika ny titolokirany Bishop Patrick ity mba afatsika ny miara miventy ao anatin'ny fifalinany amin'ny tombonandro nomeny tompo atsika androany hiara hifaly ho ataotsika zay tolokira zay ary de telaza aminao sahady miravoravo amin'ny Jehovah Andriamanitra ao de omeny anao zay renindray irin'ny fonao. Na ao anatin'ny fiara zay anao ataovy mafimafy itsy ny volume ny radionao sady mamily an'le fiara ihany ianao. Eto an-tsena eto ianao hiara hifaly hiara hiderana Andriamanitra nasy ianao. Alleluia. Saotra Andriamanitra hidera sy saotra ioby ianao. Oh, fa lehibe ny fitahina. Fandresena Vamos vesika ihany zany ira sy faly akalazanao zahay. Eu já tomo no frente que já já se perena zan. Fatana na Andriamanitra. Ohatrany mbola tsy miteka sara tsika tanatin'ity tokantrano ty zany le voninahitra ny Andriamanitra ao. Vola ny fifaharana nomena Andriamanitra anao. Vola ny fahombiazany, vola ny faharesena. Saotra Jesosy io sarira hidera sy saotra ioby anao. Fa lehibe ireo fitahina.
Leidero fitahina numenao anay Francesena si fiubinaro asanatray Iasi farakalazanao tairay Idera si sotraiuganao madakizay Leidero fitahina numenao anay Francesena si fiubinaro asanatray Sady avokono mihitsy ny tananao dela zao iara ifaly Yaridera Ankalaza si amiza ianao fafao alandry Yaridera Yariubianao mandakizay Tsara ianao Tsara ijija Tsara ianao Yaridera Ankalaza si amizay Yaridera Yariubianao mandakizay Tsara ianao Tsara ijija Tsara ianao Tsara ianao tsara indrindra fa tsara ianao fa tsara indrindra fa tsara Andriamanitra ary tsara indrindra tsara mandrakizay izy anao antom-bavaka tsika ny ompitsanganany eo na dia sanatria za tompoko mety misy zavatra zay mety overinao hoe mampareradreraka anao tatoato ohatra nisy karazana valanaretina tazotazo zany maromaro ny olona zay trano zany zavatra zany raha neto amin'ny fatran'alamangana manokana dia misy toerana sasatsasa nisy faty olona tampoko zany ao anatina andro anankiray kanefa tehiteny aho hoe reny rehetrarehetra reny no mitranga tompoko Andriamanitra tsy mba diso ary Andriamanitra tsy ary mba diso fanapa-kevitra hatramin'izay ndao foana antsika hiara efaly azy saotra an'Andriamanitra na eo azany zany zavatra zany hivavaka isika tompoko io Jehovah Andriamanitra ray tsara indrindra ianao no Andriamanitra omeny voninahitra ianao no Andriamanitra zay ankasitranay ianao no Andriamanitra zay hoderainay ianao no Andriamanitra zay ankalazanay faly eto anatrianao izahay tompotsy ny amin'ireo toe-javatra sarotra na amin'ny ady na ihany koa ireo karazana aretina zay tsy mety miala eto Madagasikara no isaoranay fa matsapy zay Andriamanitra fa nifasoavanao ny mbola matoy zao makasitraka anao zay Andriamanitra mame voninahitra anao zay fa tsara indrindra ianao sady mpanao tsara ihany koa ianao no miazona an'ireto vahoaka marobe reto mba hiara hivavaka aminay aty amin'ny toerana rehetrarehetra ty ary mino zay fa tsy misy miala maina zay rehetra miara mivavaka eto amin'ity toerana ity tahaka an'ireo fijoroana vavolombelona maro zay farenay nataon'ireo namana avy any amin'ny fiangonana maro isan-karazany avy any amin'ny faritany maro isan-karazany avy any amin'ny faritra maro isan-karazany zay dia mamerina ny voninahitra rehetrarehetra ao amin'ny anaranao Jesosy Kristy ary mbola ho tahinao manokana indray ny vavaka zay tanterany amin'ity androany ity mba hisy fiatraikany amin'ny tsiraray avy tsy hoe miantsoantso ny anefitra izay na mitabataba ny anefitra fa ny vavaka zay tanteranay eto dia misy fiatraikany amin'ity tokantrano ity amin'ity ankohonana ity amin'ity ralahy ity amin'izao anabavy zay miara mivavaka aminay izao satria zay mino tompo fa ny teninao milaza manao hoe ny fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra koa dia hisy fiatraikany aminay tsiraray avy ny vavaka tanteranay amin'ity androany ity amin'ny anara maherin' Jesosy amen mazo toerana tompoko rosony dia atsika manatin'ity fotoana mahafinaritra androany ity misaotra an'Andriamanitra fa dia misy amintsika moa no mitondra fanamariana ny Facebook mitondra fanamariana amin'ny alalan'ny antso telefona amin'ny alalan'ny SMS na ny soratsoratra fa ao anatin'ireny vavaka ireny dia sitrana mandray fanafana misy ihany koa dia misy zavatra tena mivoaka mihitsy any anatinao any tao anatin'ireny vavaka izay nitanterantsika ireny mino zay fa manoatra lavitra noho zany ny zavatra ataon'ny tompo amin'ity androany mahafinaritra ity satria dia eto ny fanamasina eto ny fanatrehan'ny tompo araka ny fitariana zay fanetiny mpanompon'Andriamanitra teo androantsika dia anao Delivrance amin'ny fo Delivrance mikasika ny fo amin'ny alalan'ity fahitalavitra ity amin'ny alalan'izao onjapeo zao amin'ny alalan'izao Facebook zao na ihany koa ity YouTube ity dia afaka manaraka direct an'izao vavaka izao isika mianakavy na zanatsany dia misy toepo anankiray tia ny tompo ananantsika
Baiboly dia milaza ato amin'ny Salamo 5:7 dia ny 7. Salamo 5:7 dia ny 7 manao hoe fa Andriamanitra ozy izy nompo tsara mampietry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Fa Andriamanitra nompo tsara mampietry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Ato amin'ny Samuela 2:2 Samuela 2:2 milaza manao hoe Jehova no mampalahelo sy mampanan-karena, izy no mampietry sy mampisandatra. Raha jerena amin'ny Baiboly dia toetran'Andriamanitra mihitsy zany zavatra lazaina anankiroa zany, dia ny mampiakatra olona anankiray eo amin'ny toerany ary ihany koa mampitsingidina olona anankiray eo amin'ny toerany. Fa maninona kosa Andriamanitra no manao an'izany? Raha jerena amin'ny Baiboly amin'ny fotoana misy zavatra hitan'Andriamanitra ao anatin'ny fon'ny olona anankiray, toepo hafahafa, toepo mirearea, manao tsinotsinona, manambany ny hafa, toepo miavinavina, dia na tiana na tsy tiana Andriamanitra endren'Andriamanitra dia ahetrin'Andriamanitra zany olona zany, ampianarin'Andriamanitra ao anaty ady. Raha vao ny olona anankiray no apetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana, apetraka Andriamanitra amin'ny toerana mahafinaritra, kanefa tsy mahay mitondra n'izay toerana izay, dia ozy izy ny soratra masina eto manao hoe Jehova ozy izy no mampalahelo sy mampanan-karena, izy no mampietry sy mampisandatra. Ny antony dia tsotra, misy karazana toepo izay tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy hitan'Andriamanitra ao anatin'ny olona, ka mahatonga an'Andriamanitra hisotona n'izany olona zany hidina. Ary ity ny zavatra azoko ambara aminao izay manaraka an'izao vavaka izao, na ny toepo antsika misotona antsika hiakatra, na ny toepo antsika mampiletika antsika, na ny toepo ananantsika mahatonga antsika ahita fity amin'ny olona sy amin'Andriamanitra, na ny toepo antsika mahatonga antsika mikatona mihidy ary miaina ao anatina farisena. Saintsainy tsara zany. Ny toepon'ny olona anankiray no misotona anazy hiakatra na mampiletika azy hidina. Raha jery tantara anankiray tsika dia tantarany Saoly sy Davida. Jerenareo tsara ny tantara. Fa i Davida dia nanana toepo mahafinaritra. Izy no nampiorina tsara ny fanjakan'ny Saoly, izy no namona ny Goliata, ary ny Baiboly dia milaza mihitsy fa rehefa avy nandresy na niady Davida dia hita mihitsy hoe nomban'Andriamanitra izy. Samuela 2:12 dia eo amin'ny 5. Samuela 2:12 ary Davida nanafika ka hita fa hiendry tamin'izay rehetra nanirany Saoly azy. Mbola irakiraka izy teto dia nataony Saoly mpifeny miaramila izy sady nankasitrahany vahoaka rehetra sy ny mpanompony Saoly koa. Ianao zany melohan'ny ahitanao sitraka aman'olona dia mila mahita sitraka amin'Andriamanitra aloha ianao. Raha jerena ihany koa ny Baiboly any amin'ny Genesis 4 tantaran'ny Kaina sy Abela. Raha jerena indray mitompo maso toy izao, fijerin'olombelona ity, ny fanatry Kaina dia be lavitra noho ny fanatry Abela. Fa zao rehefa mamaky ny Baiboly ianao dia izy ny ten'Andriamanitra manao hoe fa i Abela sy ny fanatry noho izy nakasitan'Andriamanitra. I Abela aloha ny nakasitan'Andriamanitra, zay vao ny fanatry nataony. Tsy ny zavatra be dehibe ataonao ny akasitan'Andriamanitra, tsy ny fitototonao sy ny hafanamponao sy ny zavatra maro ataonao amin'ny asan'Andriamanitra, fa ny zavatra jeren'Andriamanitra voalohany mba hahatonga anao ahita sitraka amin'Andriamanitra dia ny fonao ny jeren'Andriamanitra na ny toeponao. Ary zay natonga n'Andriamanitra nampiakatra ny Davida handibe ny Saoly mpanjaka, satria Saoly nanomboka niala tao anatiny zany toepo zany, lasa manana fialonana, lasa manana fihetsaram-belatsia, lasa manana karazana tsy fahazakana ny hafa misandatra. Nefa ny maninona moa Davida ne olona miaramila ny tao maninona moa Davida raha mahomby tsy tokony ho faly ary ve izy raha mahita ny hafa mahomby? Fa problème resaka toepo zany. Ary rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy nety ny toepon'ny Saoly dia nanomboka nisy olana nipotra tao amin'izany Saoly mpanjaka izany. Ndraindray mahatonga ny fiainantsika bloqué,
mahatonga ny olana eo aminao tsy mety mivaha, mahatonga n'Andriamanitra tsy mety mamaly vavaka anao, mahatonga anao tsy mety afaka ao anatina ady fa ady mandrakariva ny zavatra iainanao. Dia indraindray misy toe-poten'Andriamanitra volavolaina any anatsika any, misy toe-poten'Andriamanitra ongotana any anatsika any, ary ny lalana tsara indrindra hitan'Andriamanitra anamboarana an'izany dia isika ao anatina ady. Ka ianao izay miatrika ady amin'izao fotoana izao, na ihany koa manana toerana tsara fa hitanao hoe namindra fo taminao Andriamanitra ka mbola mipetraka amin'ny toerana io ianao, androantsika melohan'ny délivrance lehibe izay ho tanterahantsika eto amin'ny toerana ity izay izao. Angataka amin'Andriamanitra isika mba anana toe-po tsara, mba amboly toe-po tsara, azaka ny fisandratany hafa, azaka ny fitahin'ny hafa, azaka ihany koa raha mbola miandry ianao nefa ny hafa atao tahin'Andriamanitra, valian'Andriamanitra vavaka, isika fiangonana samy hafa. Mety mahombono ianao ny fiangonana hafa, mety ampiasain'Andriamanitra le mpanompon'Andriamanitra. Dia andaontsika anao tahaka ny Jona mpanao batisa, rehefa nytenenin'ny mpianatra manao hoe tena lasan'i Jesosy daholo ny olona rehetrarehetra, tena ohatrany manaraka azy daholo ny olona rehetrarehetra, ohatrany tehiteny ny olona manao hoe Jesosy vo vetivety no mipotra, ianao nanao batisa azy dia jereo fa manaraka azy ny olona rehetrarehetra. Ozy izy Jona, tsy ho azonareo amin'izany za ozy izy dia mpanomana fotsiny mpanomana ny lalan'i Jehovah, fa izy ozy izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Io no tena tokony arahanareo izy izy Jona. Tsy nararirary akory ny fony Jona mpanao batisa, na dia lasan'i Jesosy daholo aza ny olona rehetrarehetra ny zanany ara-panahy. Fa misy karazana mpanompon'Andriamanitra indraindray raha vao mitady fiangonana hafa ny mpino aminao, lasa manaraka olona hafa ny mpino aminao, lasa manenjika seminaire iry, dia alaim-panatsika tady hanozona an'ireny olona iry. Ary zany mahatonga n'Andriamanitra lasa mandefa olana sy mandefa ady eo amina mpanompon'Andriamanitra sy fiangonana maro. Fa hitsangantsika amin'izao fotoana izao, manasa anao hitsangana dia hivavaka eo anatren'Andriamanitra isika amin'ity androany ity. Ary raha mety ianao rehefa avy eo dia ho an'izay afaka mandoalika rehetrarehetra dia andoalika, zay tsy afaka mandoalika kosa tsy manina na eo mpipetrana ihany na eo mpandoliana ihany koa. Ifona amin'Andriamanitra ianao raha mety karazan'olona mety hoe sanatriany izany ny tsara velatsy, ny zavatra teneninao hafa nefa ny zavatra ao anatin'ny fonao hafa. Ho karazan'olona be fialonana, tsy mazaka ny fisandratany hafa, tsy mazaka mahita ny hafa mamiratra, tsy mazaka mahita ny hafa mitafy misandatra. Dia ifona amin'Andriamanitra isika androany, ary angataka amin'Andriamanitra mba toe-po tsara no hibantoerana ao anatsika. Tahaka ny Jona mpanao batisa, raha ampiasain'Andriamanitra ny hafa, raha tahin'Andriamanitra ny hafa, raha manao fahagagana ny hafa, dia tsy mialina an'izany mihitsy Jona mpanao batisa. Izy tsy nanao fahagagana na nkedy, normal be. Raha ohatra ka tonga Jesosy, tonga dia nanaraka an Jesosy ny olona rehetrarehetra. Fo i Jona manao hoe tsy mampanina azy. Zao mihitsy nefa voasoratra, zao mihitsy nefa voalamina. Zakako tsara ozy izy Jona mpanao batisa, na dia ampiasain'Andriamanitra mihoatra lavitra no zaza ny hafa. Zany ny toe-po tokony ananantsika. Asandrato ny tananao dia avereny zao vavaka izao. Jesosy io mifona eto anatrehanao ho an'ity toe-poko ity. Misy fotoana Jesosy misy toe-po hafahafa manomboka mitsiry aty anatiko aty. Tsy mazaka ny fisandratany hafa, tsy mazaka ny fitahin'ny hafa, tsy mazaka mahita ny hafa mamiratra, tsy mazaka mahita ny fiainan'ny hafa mety. Mifona eto anatrehanao Andriamanitra, fa indraindray manakana ny lalako zany, manidy ao anatina blocage, ao anatina sakana faran'izay matanjaka, miantso aretina, miantso olana, izany karazana toe-po zany. Jesosy io nampianatra ianao androany fa na ny toe-ponay miantso fisandratana ao anay na mampietry anay zany, na ny toe-ponay mahatonga anay mpanompon'Andriamanitra mahery na ho mpanompon'Andriamanitra osaosa ara-panahy, tahaka ny Saoly mpanjaka. Jesosy io mitsotra eto anatrehanao mila fanafana amin'ity androany ity, mila famonjena avy aminao mamindrafo amiko Jesosy, mamelana heliko rehetrarehetra. Te ho afaka Jesosy te hita fandresena avy aminao te hita ny voninahitra amin'ity androany ity. Mibabika eto anatrehanao mila ny fanampinao Jesosy, mila ny fanohananao mamindrafo amiko, mamelana heliko rehetra tamin'ny androny tsy fahalalako Jesosy. Misy fotoana manao an'izany, mialina ny hafa, manambany ny hafa, manaratsy ny hafa, miteny zavatra hafahafa momba an'ireo olona zay mahomby,
fa manomboka androany Jesosy ao anatin'ity vavaka lehibe ity afao aho mamindrafo amiko mamelany eloko rehetra ivavakantsika amin'izao fotoan'izao raha mety ianao dia andohalikatsika ao anatin'izany vavaka zany ho an'izay afaka mandohalika rehetrarehetra zay tsy afaka kosa tsy manina na eo mpitsanganana ihany na eo ambony fandriana na eo ambony seza na eo mpitoerana eo ary dia ivavaka ianao amin'izao fotoan'izao angataka amin'Andriamanitra ianao famindrapo avy amin'Andriamanitra mba hatonga an'Andriamanitra amboly toe-po tsara ao anatinao ka tonga ny fiainanao zany nge ry havana mahatonga ny fiainantsika ohatran'ny hoe moyenne zany ohatran'ny hoe mahomby ianao fa eo ihany ohatran'ny tsy avelan'Andriamanitra hiakatra be zany tsy avelan'Andriamanitra miratra be zany tsy avelan'Andriamanitra ahomby be zany fa ohatran'ny eo ihany satria misy zavatra hitan'Andriamanitra tokony amboarina ao anatin'ny toe-pontsika ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ifona eo anaten'Andriamanitra samy mivavaka eo anaten'Andriamanitra angatao ny famindrampon'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao ray malalo mangataka ny famindramponao zay mitiandroany ity tena tsapanay fa mariny ianao Andriamanitra tsy mahay mionona amin'izay omenao anay ianao le Andriamanitra felonana raha mahita ny ianao le Andriamanitra pitsara marina ampiasaina noho ianao l'Andriamanitra pitsara tonga amin'ny felonana mampietry ny anankiray ianao fa manandratra zay zay mialona ny Davida raha nahita ny fisandratana raha nahita ny Davida ampiasainao bebe kokoa tola mambavaka eto anatenao atompo amin'ny androany ity mifona eto anatenao mibebaka eto anatenao mitalao eto anatenao Andriamanitra zay miara-mivavaka aminay atao tokantrano jere manokana Andriamanitra jere manokana ity mpanompon'Andriamanitra jere manokana izay tsara iaby jere manokana ny mpanomponao ny teknisiana ny hira niza zay miara-mivavaka amin'izao fotoan'izao Andriamanitra koa fa mahita ny afa misandratra izy dia lasa nangatsitsika lasa nalaindaina na dia mivavaka aza tsy mahavita itsony ny fony zay Jehovah Andriamanitra ato amin'ity tokantrano ity mangataka famelana avy aminao ry Jesosy zanaka Davido mamindrafo aminay tsiraray aby mamindrafo amin'ity tokantrano ity mamelana tsiraray aby Jehovah Andriamanitra mangataka famindrapo avy aminao zay tsiraray aby mangataka famelana avy aminao zay tsiraray aby ato amin'ity tokantrano ity Jehovah Andriamanitra aoka ny famindraponao ho amin'ny sambatan'olona ireto tanora miara-mivavaka aminay ato tokantrano ato mangata amin'Andriamanitra mihitsy ianao manao hoe amboary ny toe-poko Andriamanitra tian'Andriamanitra andeha lavitra ianao tian'Andriamanitra ampiasaina ianao tian'Andriamanitra hosokafana ny lalanao anatin'ity volana vaovao ity fa misy blocage tian'Andriamanitra esorina ao anatin'ny toe-ponao ao toe-po mihatsara velatsy toe-po mirehare toe-po miavinavina manao tsinitsinina ny hafa manambany ny hafa toe-po ohatrany hoe tsy faly amin'ny fisandratany hafa zany samy mivavaka amin'izao fotoan'izao ngoty eo anaten'Andriamanitra zany mangatany famindrapon'Andriamanitra mety ho pasteur ianao mety ho loolona ianao mety mpanao delivrance ianao mety manana andraikitra be mihitsy ianao anatin'ny fiangonana misy ianao te hitondranao lavitra Andriamanitra te hampitombo ny ositra ao anatinao Andriamanitra fa ataovy zany mivavaka zany amin'izao fotoan'izao droany a Jehovah Andriamanitra dia mangataka rafo aminay Jehovah ianao le Andriamanitra manaratra ny anankiray fa mampihetsy ny anankiray tsy misy na inona zavatra iazonay hodinina Jehovah Andriamanitra fa mianjaanja aminao ny fiainanay mianjaanja aminao Andriamanitra ny toe-ponay Jesosy Tompo ndray andro Andriamanitra na dia teo aza ny fitiavany Jakoba ny Rahely Andriamanitra fa rehefa nanana fahitan'Andriamanitra ahy Rahely Tompo na dia voavady efa voatendrinao ho vadiny Jakoba azy Andriamanitra dia nakatonanao ny kibon'izany vehivavy zany ary dia tsy nananjanaka izy tao anatina taona maromaro Jesosy mangataka eto anatrianao izahay mamindrafo aminay mamelany elokay jerevy izahay mianakavy tsy njovy iza tokantrano izao mpanjino Andriamanitra izahay tsy te handray an'ilay fanozonana avy aminao izahay te atsapany zany tsy mazaka miteny zavatra tsara momba ny hafa ndraindray Jesosy misy fotoana zay tena eo ambavanay fotsiny miteran'ilay olona mankalaza an'ilay olona milaza zavatra tsara fa voa miodina ao alatrano ilay olona dia miteny zavatra fahafa toe-po ratsy ny mahatonga an'izany misy fotoana rehefa misy olona tahin'Andriamanitra misy fotoana misy olona ampiasain'Andriamanitra mihoatra lavitra noho zay dia misy zavatra ohatrany marary zany eny anatina ihany misy zavatra ohatrany mialo zany eny anatina ihany o Andriamanitra mivavaka eo anaty anao zay amin'ity androany ity ianao le Andriamanitra manana lalana sy hevitra samy hafa ho an'ny olona rehetrarehetra tsy voatery hitovy ny fotoana hitahinao anay tsy voatery hitovy ny fotoana hanandratanao an'ny vahoakanao Andriamanitra ray koa fa misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra ianao ny mpandahatra endry amin'ny fotoana nge zay mialina ny hafa dia ohatrany hoe tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra
mangataka ny famindra-ponao Andriamanitra, mamindra-fo amin'ity tokantrano ity, mamindra-fo amin'ity tanora ity, mamindra-fo amin'izao ray aman-dreny zao, nizaniza manaraka ny onjam-peo, nizaniza manaraka nyity fahitalavitra ity YouTube ity Facebook ity, amindra-fo aminy ianao Andriamanitra, zay rehetra mitsotra eo anaty anao, tsy miafinafina, tsy miolakolaka, fa mitsotra marina eo anaty anao, anampiazy ianao Andriamanitra. Arak'izany zany ianao mihitsy Andriamanitra no nitodiana eto amin'izao toerana izao, tompo malala koa, misy vanim-potoana promotion niaraka taminay Andriamanitra, tafavoaka ny oatra lavitra noho ianay, nahazo fiarakodia taloha anay, izay nefa mbola mandeha moto, izay nefa mbola mandeha bisy, dia izany Andriamanitra indraindray lasa miteraka fitalonana ato anatin'ny fonay, kanefa ny teninao Matthieu 5:8 dia manambara sabatra izay madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra Jesosy, na ianao miasanao manahoana zay izahay, na iazakazaka anao Delivrance zay izahay, na inona no ataonay, raha toa Andriamanitra ka tsy madio ny fonay, dia tsy afaka hitanao, tsy njofo manokana Andriamanitra izahay, iverina eto anatrehanao izahay, esory ala ao anatin'ny fonay, ireo vesaka ireo rata, ireo sakana ato anatinay, Jesosy malala koa, nahitany Davida nanomboka ny songadana dia nanomboka verim-pialonana ny folo Saoly, ary vokatra izany toepony izany dia nanokatra varavarana midanadana ho amin'ny asany devoly ity Saoly mpanjaka ity. Misy fotoan'Andriamanitra noho ny toeponay io dia lasa manokatra varavarana ho an'ny fahavalo, lasa manan-kery ny famisaviana, lasa ohatrany hoe mahery zany ny devoly, nefa ny tena marina ny devoly fahavalo FRERES, fa nandray any anatin'ny toeponay ihany ny lakle, lasa manokatra ny varavarana takan'izany ihany koa Jesosy rehefa nanositra i Samuel mpaminany tao amin'ny taranaky Jese, tao amin'ny zanaky Jese, dia nieritreritra mihitsy izy fa ny zavatra hitany maso niendriky ny olona ty ivelany no ifidianan'Andriamanitra olona anankiray, fa ianao Andriamanitra dia niteny tamin'izany mpaminany zany manao hoe Andriamanitra tsy mijery izay miseho ty ivelany fa ny fon'ny olona nijereny. Misy fotoana izay variana amin'ny zavatra mijery ty ivelany aty ka lasa adinonay fa ny any anatina ihany misy zavatra tsy milamina, misy zavatra tsy mety eny an-dalandalana eny, dia misy zavatra manomboka mitsiry, manomboka maniry eny anatina ihany, any amin'ny toeram-piasana mahita ny hafa ohatrany tô mety, mahita sitraka amin'ny tale ohatrany tô tiany ny hafa zany, zay ohatrany hoe ahilikiky ny hafa, dia ohatrany misy zavatra manomboka mitsiry eny anatina ihany, tsy tsapanay akory fa zany zavatra izany dia miantso olana ho anay, miantso aretina ho anay, miantso problème ho anay. O Jesosy eo mangataka ny famindra-ponao mihitsy amin'ity androany ity Andriamanitra, mamindra-fo amin'reto miara-mivavaka aminareto androany, afao amin'ny fatorany fo zay Andriamanitra, afao amin'ny adinay zay Andriamanitra, miantoraka eto anatenao zay Andriamanitra. Mamindra-fo aminay Jehova, io fialonana zay mitady hitsiry aty anaty fonay io, ka mitondra aretim-po anay, mitondra tension anay, mitondra palpitation anay, ny fonany eto anatrianao zany Andriamanitra, miantso famindra-po avy aminao zay, ny hafa me misongadina tato ato, ny hafa me hitahita tato ato, ny hafa me mahita fity eo anivon'ny patron tato ato, fa zay ohatra voahilikiliky zany dia misy aretim-po mitady hitsiry aty anatinay, nefa ianao dia efa milady tandremo ny fonareo mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao amin'ny aviany aina Jehova Andriamanitra, amboary ny temponay tsirara iaby ato amin'ity tokantrano ity, volavolao mihitsy zay eo anatrianao, adio fo tsisy tsiny, fa ianao dia milaza any amin'ny Matthieu 5:8 manao hoe sambatra madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra, tsy mety mahitanao mihitsy zay, tsy mahita vonay trao zay, satria maloto ny vonay eo anatrianao. Miantso anao mihitsy amin'izao fotoana izao Andriamanitra ray koa, tsy tsapanay akory fa lasa manakana anay zany Andriamanitra, lasa mivily eny an-dalana eny zay, misy fotoana mahafinaritra ny toeponay, misy fotoana ohatran'ny mahafinaritra zany, fa nandray noho ny zavatra hitanay, noho ny zavatra rehan'ny sofinay, noho ny zavatra iainanay amanodidina, dia lasa miova tsikelikely ny toeponay Andriamanitra. Mangataka ny famindra-ponao amin'ity androany ity, mangataka ny famelan-keliko avy aminao Andriamanitra raiko, afao zay tsirara iavy Andriamanitra raiko, amin'ireo hery zay miazona anay ohatrany tô mijanona ho antonontonony, mijanona ho eo ihany, mijanona ohatrany tsy tena afaka tsara zany, afao amin'izany hery zay zay Andriamanitra, anisan'ny zavatra anankiray miazona ny lalanay ka mahatonga anay tsy tena mamiratra tsara, dia indraindray misy toepo hafahafa ny anatina ihany, misy toepo hafahafa manomboka mitsiry any anatina ihany, manao tsinotsinona ny hafa, manambany ny hafa, miavinavina mirehare, tsy mazaka ny fisandratan'ny hafa. O Jesosy eo mifona eto anatehanao aho, melohan'ny akasitranao niezaka be ataonay, satria misy olona mieritreritra manao hoe no niezaka be zay ataony, no ny famafazana zay ataony, no ny amin'ny azakazaka maro isan-karazany, dia mieritreritra izy fa hitasitraka amin'Andriamanitra. Melohan'ny nakasitranao ny Abela, dia hoy soratra masina manao hoe i Abela aloha ny nakasitranao voalohany, ny fonay aloha, ny tenanay aloha Andriamanitra, mahita
nisitraka aminao, zay vao nifanaritra ataonay, zay vao niezaka ataonay. Andriamanitro, raha kofy amin'ny alalan'ny famindramponao zay mity androany ity, afao zay Andriamanitro. O Jesosy io, mitsotra ito anateanao zay Andriamanitra. Tsy manatitra eo gataka aminao mihitsy Andriamanitra ny mba hiasanao manokana tompo. Ny teninao dia milaza Jesosy io, amin'ny fotoana kamarana falotona amin'ny rahalahinay zahay, anefa andehanao fanatitra dia ajanona aloha ny fanatitra dia lasa aloha mandeha miavana amin'ny rahalahinay. Zay vao afaka mitondra fanatitra eo anatrianao Jesosy malala koa. Ka izany Andriamanitra no atonga anay androany tena hivavaka eto anatrianao, satria efa nanomana zavatra tsara ho anay angenao hoe nanomana fandresena, nanomana valim-bavaka, nanomana fisandratana zay tsy hay hazavaina eo amin'ny fiainanay ianao. Tsy afaka ho tonga amin'izany teboka izany izahay raha tsy mitsotra eto anatrianao, raha tsy manosa ao anatin'ny fadiovam-po. Andriamanitra o, amboaro Andriamanitra ny temponay, amboaro ny toem-panahinay, mba tsy anana, mba tsy fitiavana amin'ny taninany tompo, ny fitiavana zay iainanay. Indraindray Jehovah Andriamanitra ato anatin'ny tokantrano ty ato, indraindray Andriamanitra misy olona mitaiza zanabady ao anatina tokantrano, dia ny zanabadiny dia ifokifony fa ny zanaka izy mivady any na ifony, nefa talohany nanekena an'io lehilahy io dia natsapa io vehivavy io fa manany zanaka tany amin'ny hafa aloha io lehilahy io. Jesosy malala koa zany Andriamanitra dia indraindray manakana valim-bavaka, manakana fanatrihan'Andriamanitra ao anatina tokantrano anankiray ka mitodika eto anatrianao izay androany. Indreto ny mpanomponao, indreto Jehovah Andriamanitra ny mpisorona anao, miara-mandohalika eto anatrianao ato anatin'izao studio izao, mitondra mambavaka amreto ranabavy, amreto ralahy ato anatin'izao tokantrano izao. Jesosy nisy karama niakatra indray izao Andriamanitra ny karaman'ireo mpiara-miasa tato anatin'ity orinasa ity, kanefa nen'ity mpivavaka ty Andriamanitra tsy nitombo ny karamany Andriamanitra na dia 10,000 FMG azy, zany mety natonga vesatra tao anatin'ny fony ao. Androany anefa tompo nanarinao izay tamin'ny teninao, nahitsinao izahay fa tianokatra zavatra tsara ho anay ianao Andriamanitra. Jesosy malala koa ka nitoeponay izay misokatra aminao androany, andraisanay valim-bavaka zay avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity volana fafito ity. Tompo indreto izahay, amboaro ny toeponay, amboaro ny tenanay, amboaro mba hifanaraka aminao, ialana eo antenanao Andriamanitra izay. Ireo zavatra rehetrarehetra, ireo karazana toepo zay manakana anao Andriamanitra, ireo karazana toepo zay manakana anao tsy asa eo amin'ny fiainako, ireo karazana toepo zay mahatonga ho voadingana amin'ny fotoana mangina Andriamanitra, ireo karazana toepo zay mahatonga ho takona, satria Saoly mpanjaka rehefa nanomboka nanana toepo hafahafa dia nanomboka tsy nihaino azy ianao, nanomboka tsy namaly azy ianao Andriamanitra. Misy karazana kristianina tsy mandray valim-bavaka avy amin'Andriamanitra, misy karazana mpanompon'Andriamanitra tsy henon'Andriamanitra vavaka mihitsy, tsy manao na inona eo amin'ny fiainan'Andriamanitra, midy ao anaty ady izy, midy ao anaty olana izy, satria nohony amin'ny karazana toepo zay manomboka mitsiry mahazo toerana ao anatinao dia takon'Andriamanitra. O Jesosy io, aoka hitanay ianao amin'ity androany ity, esorina ny karazana toepo rehetrarehetra zay manakana an'Andriamanitra, mahatonga an'Andriamanitra ho takona, mahatonga an'Andriamanitra tsy hahitanay, mahatonga an'Andriamanitra tsy hamaly vavaka, esorina miala ty anatinay ity zany Andriamanitra ray koa. O Jesosy nomeo anay le toepo zay nomenao an Jaona mpanao batisa, mifaly amin'ny fisandratany hafa, mahazaka ny fitahin'ny hafa. Raha misy olona ampiasain'Andriamanitra, raha misy olona valian'Andriamanitra vavaka, eny tompo eny na izao tontolo zao azy, misy fotoana zahay miala ny ratsy fanahy, gaga amin'ny fiainan'ny ratsy fanahy, varina ny fiainan'ny ratsy fanahy ka mieritreritra manao hoe maninino olona tsy matahotra an'Andriamanitra nefa salama tsara, mandeha tsara ny fiainany. Esory aminay zany toepo zany fa sao blisitra ny tongotray Andriamanitra ray koa. O mamindrafo aminay tompo, mipevaka esory ala tena indreto zay tsararay volavolao eto anatrianao Andriamanitra, anana toepo mendrika zao taonjato enanay zao tompo, taonjato ohatry maketraketraka amin'ny fonay zany fa androany zay Jehovah Andriamanitra, ambaro fonay, ambaro fonay eto anatrianao, volavolao eto anatrianao, tefeo eto anatrianao Jehovah Andriamanitra, aitsindianay, ambaro lalanay eo anatrianao Andriamanitra, mahatonga ny antson'Andriamanitra ohatrany fompotra tsara, mahatonga ny tanan'Andriamanitra tsy miasa eo aminay zany karazana toepo zany. Volavolao zay eo anatrianao tompo, aitsio mihitsy Jesosy ny toeponay, toepo efa nilovainay tany amin'ny rasabe tany dia raindray mbola manjaka ty anatinay ity, ambary zay Jesosy tsy alina ny hafa raha mahita misandratra. Raindray zao tontolo zao fa nilabody rindrina aminay misandratra misongadina, mahazo fiara, mahazo mahavita trano, dia zay mibe velonana, zay mivodifo ka anka marary fo nefa mpanompon'Andriamanitra, anka mivodifo nefa mpanompon'Andriamanitra, tratry ny tension. O Jehovah Andriamanitra, ambary ray tsiraray
tefeo eo anatry ianao, ampary eo anatry ianao Jehovah Andriamanitro. Ianao anefy anay tsiraray avy, ianao anamboatra anay tsiraray avy, ampary tompony tsiraray avy ato amin'ity tokantrano ity Jehovah Andriamanitro. Ampary mba ho tahaka anao, malemy fanahy eo anatry ianao, ampary mba ho tsotra tahaka anao Jehovah Andriamanitro. Raha mahita fisandratany hafa eo mpandolina eo dia itoy vavaka ihany tsika amin'izao fotoana izao a. Raha mety ianao a dia tena esory ongoty hiala ao anatinao mihitsy ireo karazana toepo hafahafa. Mety hoe miaraka mivady aman-janaka ao ianao ka mety homenamenatra, na misy olona mety mamenatra anao tao anatin'ny tokantrano ato, afaka mifindra efitrano hafa mihitsy ianao raha afaka manao an'izany. Na ohatra hoe batainao ny radio dia tsy haiko hoe maka mitoerana mitokana ianao amin'izao fotoana izao. Vavaha amin'izao fotoana izao a, fa io zavatra io no manidy ianao, io zavatra io no manakana an'Andriamanitra tsy tena hoe hiasa. Andriamanitra misy fotoana te hanao zavatra lehibe ary te hisotona anao hiakatra eo ambonin'ny piraita-po rehetrarehetra. Tian'Andriamanitra hamiratra ianao, tian'Andriamanitra ho hitan'ny olona rehetrarehetra fa manin'Andriamanitra mahery ianao. Saingy izao misy zavatra manakana an'Andriamanitra ao amin'ny tempontsika ary mahatonga antsika lasa ohatran'ny moyenne eo ihany, ohatran'ny mahomby ihany fa eo, ohatran'ny hoe tahian'Andriamanitra fa eo, ohatran'ny hoe mandresy fa eo. Nefa tsy izany ny planin'Andriamanitra amintsika. Ny lalany marina ozy izy ny baiboly tahaka ny foakandro maraina mandrapatonga any amin'ny mitatao vovonana na amin'ny 12 atoandro, zany hoe mamiratra amin'ny fahazavana. Raha reraka mandoalika ianao tsy manina fa mitsangana na mipetraha, fa zay mbola afaka mandoalika dia hivavaka amin'izao fotoana izao. Ngoty, fihetsaram-belatsy, fialonana, fankalana ny hafa misy amintsika indraindray misy karazan'olona tratran'izany. Ohatran'ny hoe mankala olona tsy fantatra hoe inona ny ankalanao an'ilay olona fa dia ankalanao fotsiny ny pasteur, ankalanao le mpiara-mivavaka aminao, ankalanao le mpiara-manofatrano aminao. Vao miresaka amin'ilay tompotrano ianao tsy mbola misy ady, tsy mbola mitaky hofatrano, toy izy ianao manao hoe alako ity tompotrano ity. Ohatra misy karazana fanana fankalana izany. Esory hialany anatinao zany amin'izao fotoana izao. Samy mivavaka eo anatin'Andriamanitra, samy mivavaka anaran'i Jesosy Kristy. Ireo karazana fialonana ty anatin'ny fonay aty miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ongotako hiala eo ifiatsaram-belatsy io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mahita ny hafa mahazo kiraro vaovao, mahazo blouson vaovao dia be fialonana zany zay miala ty anatinay zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala ty anatin'ny fonay aty, ato anatin'ny fonay ato ongotako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy io fiatsaram-belatsy, fiavinavonanao anatin'ny fonay tady batoerana io amin'ny anaran'i Jesosy. Miala zany, ongotako zany amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy mahazo mitetra ao anatin'ny foko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Reto mpanompon'Andriamanitra zay manaraka anay reto, misy fialonana, misy fiatsaram-belatsy, mitady anjaka, mitady batoera, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ongotako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. So ankehitriny zao ongotanay amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fiatsaram-belatsy, fankalana ny hafa sy fahazakana ny fisandratany hafa. Fa nahoana zay ny kristiana ny mbola manao an'izany? Nahoana zay ny mpanompon'Andriamanitra ny mbola tia miady aman'olona? Nahoana ny mpanompon'Andriamanitra ny mbola tsy mazaka ny fisandratany hafa? Nahoana ny mpanompon'Andriamanitra nefa tsy mifaly amin'ny fisandratany hafa? Rehefa faly ny hafa dia ohatra ny hafahafa zany any anatina ihany. Tsy mety aminay intsony zany manomboka androany. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy, amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy. Tsy manaiky an'izany tsony manomboka androany, tsy manaiky an'izany tsony manomboka androany. Miala tena atoko aty zany, ngotako zany amin'ny anara maheran'i Jesosy. Mamboly toepo vavao aho, toetra hafa mihitsy, toepo hafa mihitsy, mifaly amin'ny fisandratany hafa. Zany manjaka tena atoko aty manomboka androany amin'ny anara maheran'i Jesosy. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy. Itsangana moramotsika, itsangana moramotsika, itsangana moramotsika toy izantsika ny vavaka amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy, amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy, amin'ny anara maheran'i Jesosy. Mankata amin'Andriamanitra hoe toepo tsara Andriamanitra hoe hianatra manomboka androany amboly toepo tsara, hifaly amin'ny fisandratany hafa, hifaly amin'ny fandresen'ny hafa, tsy hoe mody faly eo amin'ny vava fotsiny fa ny anatin'ny fonao any, miara mifaly amin'izay mifaly ianao ary miara ory amin'izay ory. Fa tsy hoe raha vo ny fahavalonao raha misy olona vo dia miomena ao any ambadika any, eo ianao mody mitomany, eo ianao mody malahelo. Fa rehefa any amin'ny takona any dia ohatra ny falifaly zany ianao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy manomboka androany dia manana toepo hafa mihitsy zahay, toepo tsara avy amin'Andriamanitra,
fa ny toeponay dia la hitan'Andriamanitra tao amin'ny Davida mazaka ka natonga n'Andriamanitra ny teny manao hoe ity le lehilahy nifidiko na i Samuela mpaminany ary dia variana nijery nitsanganany tafavoaka Jesosy jery velany izay inga dia napetraka fa nitsorona mazava tsara mihitsy Andriamanitra fa ny fon'ny olona nijerenao ny toepon'ny olona nijerenao Andriamanitra raiky koa ary mahatonga niny olona ny ahita sitraka amin'Andriamanitra ahita sitraka amin'ny olona taka ny Davida dia le fon'le olona mihitsy le tenan'le olona mihitsy aloha mila mahita sitraka amin'Andriamanitra. O Andriamanitra indraindray dia ny olona ny azakazanay hitetavanay fity ilanay sitraka fa i tena diso zany raha ny baiboly nijerena fa i Davida nge tsy nila sitraka taman'olona kory tsy nila deradera taman'olona fa ny olona no nitsangana ka nihira manao hoe Davida nafaty alinal Saul nafaty arivoarivo satria nanomboka nahita sitraka tamin'Andriamanitra izy tsy niady tamin'ny Saul izy tsy namonany Saul izy tsy niteny zavatra ratsy momba ny Saul izy mba azahoany ny fanjakana zany ny zavatra iainanay eto ambonin'ny tany mana ratsy ny hafa mba azahoana fitahina mana ratsy ny hafa mba azahoana seza mana ratsy ny hafa mba azahoana ny asany ny poste misy azy. O Andriamanitra aoko afaka amin'izany ny kristianina aoka hiala amin'izany toetsaina sy toepo zany ny mpivavaka rehetrarehetra zay miaraka aminay amin'izao fotoana izao satria ny lanitra tsy anara-piangonana Jesosy tsy antoko mpivavahana rahandray ny hafa mahay zava-maneno izay dia amboary zay Andriamanitra miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fialonana mibahana ty anato amin'ny fonay ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tena hiala amin'ny anaran'i Jesosy ny hafa misandratra ny hafa misongadina dia zay mibe fialona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tena saravaina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihetsika mihitsy ny tananao toero amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hiala ao anatinao io toepo ratsy io toepo ratsy tao amin'ny Saul io amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala amin'ny toepotsizy rehetra tsy avy amin'Andriamanitra amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy mandroaka zany amin'ny anaran'i Jesosy manokatra ny lalanay rehetrarehetra Andriamanitra Jesosy Kristy teoko amin'ny hitanay anaran'i Jesosy Andriamanitra Kristy ireto mpanompo manao zavatra lehibe Andriamanitra miala amin'ny anaran'i manao Jesosy zava-magaga Kristy Andriamanitra amin'ny maheran'i Jesosy Kristy manomboka androany dia isotona na hiakatra izy manomboka amin'ny androany isotona na hiakatra Andriamanitra manomboka androany amin'ny anara maheran'i Jesosy mianara anana toepo tsara manomboka zao manana toepo mianara anana toepo tsara manomboka zao amin'ny anara amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy Kristy maheran'i Jesosy tsy maintsy misokadina amin'ny fiainan'ireo tsy maintsy tafavoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anara maheran'i anaran'i Jesosy afaka Pero mifatra devul dia rehetrarehetra androsanao izy devul mitady Amin'ny anaran'ny pateranao ponao Jesosy. toero amin'ny anaran'i Jesosy zany. Sotra Jesosy. Sotra raha. Sotra Jesosy. Asandrato ny tananao a. Asandrato ny tananao dia averen'ny zao vavaka zao. Jesosy io Jesosy io manomboka androany manomboka androany amboly toepo tsara. amboly toepo tsara. Ny toepoko a Ny toepoko mahatonga ho lasa lavitra mahatonga ho lasa lavitra na mahatonga ho bloqué. na mahatonga ho bloqué. Mahatonga hisandratra Mahatonga hisandratra na hietry ihany koa. na hietry ihany koa. Jesosy a Jesosy tsapako tsara mihitsy tsapako tsara ny mihitsy zavatra mahazo ahy. zavatra mahazo ahy. Mila manao an'ity vavaka ity Mila manao androany ity vavaka ity androany amin'ny anara maherin' amin'ny Jesosy anara maherin' Jesosy ho afaka ho afaka amin'ny famatoran'ny fo rehetrarehetra. famatoran'ny fo rehetra. Ireo karazana toepo, Ireo karazana toepo ireo karazana toetsaina ireo karazana toetsaina zay manakana ny lalako, zay manakana ny tsy lalana mampahomby tsy ahy, mampahomby ahy mitondra aretina, mitondra aretina mitondra rofy mitondra rofy amin'ny anara maherin' amin'ny anara Jesosy. maherin' Miala ty anatiko aty miala zany. ty anatiko aty zany Manomboka androany manomboka androany dia lazaiko amin'ny anara maherin' lazaiko amin'ny Jesosy anara maherin' fa Jesosy manana toepo tsara, manana toepo tsara afaka ny foko afaka amin'ireo karazana fatorana rehetrarehetra, karazana fatorana ireo karazana toetra fahafa rehetrarehetra, toetra hafahafa rehetra fialonana, fialonana fiatsaram-belatsy, fiatsaram-belatsy fankalana, fankalana avinavina, avinavina freareana, freareana fanaovana tsinotsinona ny hafa, fanaovana tsinontsinona ny tsy hafa fahaizana mifaly, fahaizana mifaly afaka amin'izany ny foko afaka n'izany manomboka amin'ity androany manomboka ity amin'ity androany ity amin'ny anara maherin' amin'ny anara Jesosy. maherin' Jesosy Toeponao Jesosy, toeponao Jesosy zany no manjaka ty anatiko zany aty. manjaka ty anatiko aty Ny vokatry ny fanahy, vokatry ny fanahy zany no manjaka ty anatiko aty. manjaka ty anatiko aty Mamboly toepo tsara, olo toepo tsara mianatra anana toepo tsara, Anana toepo tsara manomboka amin'ity androany manomboka ity amin'ity androandroany ity amin'ny anara maherin' Jesosy, anara maherin' amin'ny anara maherin' Jesosy Jesosy anara Kristy. maherin' Jesosy Afaka amin'ny anaran'i afaka Jesosy, amin'ny anara mpandresy amin'ny anara maherin' Mpandresy Jesosy. amin'ny anara maherin' Anao zavatra lehibe amin'ny fiainako Anao Andriamanitra, zavatra lehibe amin'ny fiainako Andriamanitra. anao zavatra lehibe amin'ny fiainako Anao zavatra Andriamanitra, lehibe amin'ny fiainako Andriamanitra. anokatra ny lalako rehetra Anokatra ny Andriamanitra, lalako rehetrarehetra. anao zava-magaga Anao izy zavatra magaga izy. manomboka amin'ity androany ity Manomboka amin'ity androany ity. amin'ny anara maherin' Amin'ny Jesosy, anara maherin' ity Jesosy. tanana mafy tsara ho an'Andriamanitra isika rehetra.
Alléluia. Alléluia. Io mpitsanganana io dia hivavaka ianao milohany anaovantsika délivrance ho an'ny fo satria zay ny tena ho ataontsika eto amin'ity androany ity noho ny adi-piainana, noho ny zava-misy, noho ny karazana toe-po maro isan-karazany zay mety mitoetra ao am-pon'ny olona dehibe ny olona manana olana ao anatin'ny fo amin'izao tsika miteny zao. Ary tadio tsara fa amin'ny fotoana ianao manana olana ao anatin'ny fonao ao dia manomboka marefo ny vatanao ray manontolo. Ny fiarakodia anankiray tsy hoe ny carrosserie tsara dia afaka mandeha izy na matanjaka, fa misy fiarakodia tsara be ny ety ivelany fa ny motera tsy milamina tsara, tsy afa-piakarana. Ohatran'izany moa nisy fotoana efa mba nitondra karazana fiara takan'izany tena tsotsofina mihitsy vao afaka fiakarana. Rehefa ndiakatra fiakarana ianao dia miferinaina mihitsy ianao manao Andriamanitra iengany ka tsisy tomobile ibambana mihitsy eny an-dalana eny, fa raha vao misy obstacle tampoka dia manao an'izao mihitsy ny lohan'ilay fiara mandra-pahatonga ny ery ambony ery zany dia miozongozona ohatran'ireny tanala reny. Ka io rehefa misy olana ao anatin'ny fotsika, mety hoe tena manana rariny ianao satria nisy olona nandratranao, nisy olona nanimbanao, nisy olona namitaka anao, dia izy ianao manao manana ny rary mihitsy normal raha ho tafitony, normal raha ho tezitra. Fa tady dio fa ny ten'Andriamanitra marina foana. Sambatra izay madio am-po fa izy no hitan'Andriamanitra. Ka hivavaka ianao amin'izao fotoana izao afaony fonao mangata amin'Andriamanitra toe-po tsara. Zay zavatra ny fanohatra tamin'ny zavatra niainanao teo aloha, ohatra hoe mety voafatotry ny fihetsaram-belatsia ianao, voafatotry ny fankalana olona ianao, voafatotry ny avinaviny ianao, voafatotry ny faniratsirana ny hafa ianao tsy mazaka manao teny tsara amin'ny hafa mihitsy. Ny ianao ihany ny fantatrao, ianao deraderaina ihany mety aminao, fa ny mideradera ny hafa na miteny zavatra tsara momba ny hafa tsy zakanao mihitsy zany. Dia mitenena eo mpitsanganana eo raha mety hitsangantsika satria nomboka hiditra ao anatina délivrance matanjaka tsika amin'izao fotoana izao dia hivavaka aloha ianao mitenena zavatra tsara, mambolay zavatra tsara ao anatin'ny fonao miloha ny hidirantsika ao anatin'ny vavaka matanjaka izany. Raha eo amin'ity fotoana ity dia mangataka eo anatrehanao zay Jesosy mangataka zay amboly toe-po tsara takany Davida. Azony Davida natao mihitsy eneny namono ny Saoly-mpanjaka satria Davida nge lehilahy mahery, nanana occasion izy, nanana opportunité, nanana fotoana mihitsy izy nafanana mely ny Saoly-mpanjaka namaly faty azy, fa naseho an'i Davida manao hoe tsy hanendreny io fa olombo osotr'Andriamanitra io, na dia efa mivily lalana aza i Saoly, na dia efa tsy nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, na dia efa nanota ary izy ary nikendry hamono an'i Davida. Davida kosa dia nijanona ho madio am-po mandrakarivo, tsy namboly toe-po hafahafa tao anatin'ny fony, fa niazona mandrakariva ny toe-pony zay feno fahatsara-panahy, mahay mity ny olona rehetrarehetra, mazaka ny fahalemen'ny hafa. Ary na dia tsisy zavatra tsara intsony aza tao amin'ny Saoly, dia Davida mbola nahita zavatra tsara tao amin'ny laza manao hoe olom-bo osy Jehovah io, tsy azo kitikitiny io. Andriamanitra manomboka amin'ity androany ity dia toe-po takan'izany mihitsy no tianay hitoetra ty anatinay aty. Misy pintsy mety lasa lavitra, tratrana karazana fanana famombana, tsy arabaka teny fa any amin'ny vola, any amin'ny ara-panahy, any amin'ny fitediavana any, misy zavatra mikato satria lasa ohatra ny maniratsira mpanompon'Andriamanitra, lasa ohatra manambany mpanompon'Andriamanitra zany, lasa ohatra ny tia manakina mpanompon'Andriamanitra, tia miresaka fiainana mpanompon'Andriamanitra, dia lasa marary amin'izao fotoana izao, mikorotana ny tokantrano, mivavaka fa dia maina ara-panahy. Zany ny zavatra mahazo anay Andriamanitra ao. Fa amin'ity androany ity dia nampianatra anay teto ianao, ary efa nangataka ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ity androany ity, mamboly toe-po tsara amin'izao fotoana izao, toe-po mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, toe-po mahay mity ny olona rehetrarehetra, toe-po mahay manaja ny olona, mitary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra, mahay manome voninahitra ny hafa, na dia hoe tsotsotra ny fitafiny, na dia eo ihany ny fianakaviana, praitapo. Ndranay dia misy olona tratran'izany Andriamanitra problema nazo ny Saoly-mpanjaka, mijery olona amin'ny endrika ety ivelany, ka rehefa somary mavomavo dia atao tsinotsinona. Andriamanitra miovy zay manomboka androany amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy, miovy zay manomboka androany amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy, miovy zay manomboka androany amin'ny anara-maherin' tantara hafa, tantara zay tsy hay azavaina mihitsy ny fiainanay manomboka androany. Toe-po zay sandratanay Andriamanitra, ny toe-po zay efa nambolenao ato anatin'ny fonay amin'ny anaran'i Jesosy, toe-po tsara no manjaka ty anatinay ty amin'ny anara-maherin' Kristy, toe-po tsara manomboka androany. Satria Andriamanitra ianao no mampihetry an'izay tianao ahetry ary manandatra ho an'izay tianao asandatra. Taoka anio Jesosy tomponarako hoe mba ho moranarina
mora atao Andriamanitra ny fonay mora lahatra mangataka le tempo tsara may mandefitra izay ty filaminana ao anatina may mitiny olona rehetrarehetra satria nanaiky tsy mety tsara zany volamena zany nanaiky nandalo asidra mahazaka ny nanaiky fisanratany nandalo marteau mifaly amin'ny famin'ny hafa nanaiky nandalo kapoka mifaly amin'ny valibavaky ny hafa ampenatanany hafa ô Andriamanitra zany mamiraka ao anatina bisotia ka eto Andriamanitra zay ary atao toepo miantso fitahina toepo miantso fisandratana zany toeponay manomboka androany amin'ny anarana Jesosy matateraka an'izany sotra Jesosy matoky izay fa efa tanteraka atao anatin'ny fonay izany fangatana natao taminao zany metro tanana ny fonao tony any zazakely sasadi marina o tsy mialona amen tao anatin'ny vavaka rehetrarehetra nataontsika teto dia Andriamanitra omena voninahitra ho azy rery any nidera sy ny laza maro tamintsika no natsapa ny fiasan'Andriamanitra tao anatin'izany misy moa miteny manao hoe tena nioka nandoa zay pasteur mialatsiny an'izay misakafo zay pasteur ohatrany hoe crampe zany vatanay ohatra maivana be avy teo sasany tonga dia sitrana androany mba manasantsika mianakavindray mikara eto anolohan'ny radio na ny écran dia ao anatin'ny ty ndray mandeha ty tahaka nataontsika tamin'ny asabotsy lasa teo niaraka tamin'ny pasteur etina dia zao okasinao mihitsy ny écran sy ny radio anao zany hoe tena isy karazana point de contact mindra ny herin'Andriamanitra ikasika ny vatanao indrindra raha maharary foy ianao misy aretina mitaiza ianao zay anisan'ny olona voasokajy ao anatin'ny maharefo ao anatin'izao valana aretina zao dia mba hanampy ianao mihitsy zay amin'ity androany ity atonga anao atanjaka ary ho sitrana tanteraka ka dia ho sokajiana ao anatin'ny sokajin'olona matanjaka ianao manomboka androany tsy marefy intsony miakara eto dia miroso eto anoloana eto amin'izao fotoana izao ianao zay marary rehetrarehetra indrindra ianao misy tension palpitation gros cœur tension miakatra sy midina ambony be na ambany be zany ozy izy ny dokotera dia mahafaty tampoko zany ary mahafaty tanora mihitsy reny karazana aretina arrêt du cœur reny zany hoe olona matanjaka be io hitanao te dia tonga dia mijanona tampoka ny fony rehefa mijanona ny fo dia zay ny vita satria ny fo no aina ozy izy ny voalaza amin'ny baiboly dia miakara ty anoloana ty mety misy manindrinindrina kely eo amin'ny tratranao eo tsy fantatra mazava hoe inona le zavatra mahazo anao ianao malahelo lava indrandray ianao dia ohatrany misento lala zany rehefa mipetraka mangingina ianao rery mipetraka dia mandinika amin'ny fiainanao ianao dia ohatrany misento zany tsy hitanao hoe maninona ianao fa dia ohatrany misento lala zany ary miaraka amin'iny misento lala iny dia misy zavatra ohatrany manindrona zany any anatin'ny fonao any dia miakara eto anoloana eto dia rehefa mandeha mivavaka irantsika amin'reto pasteur reto eto aloha zany dia ny claviste sy ny batteur ny bassiste ny soliste sy ny mpitendry zava-maneno zany dia hitendry zava-maneno fa ny technicien rehetrarehetra kosa sy ny mpihira rehetrarehetra zay afaka mivavaka zany miaraka aminay mity androany ity dia tena hivavaka mihitsy mba hampita ny herin'Andriamanitra ao anatin'ity delivrance makasika amin'ny fo ity na zanaty zany raha tazony mahazo anao na griparipa na daingy na ina moa le anankiray iny tsy kongony tsy hay aloha na hoe tena efa zany mihitsy ve ny zavatra mitranga eto Antananarivo fa dia be dehibe ny olona tena voan'ny tazo na mety ohatran'izany zay tsy miteny aminao manao hoe aza manatona toera-pitsaboana
mampirisika mihitsy ary zay hoe afaka manatona toera-pitsabony anao satria zany no anisan'ny afatarana hoe inona le zavatra mahazo anao fa androany kosa zay de mino fa raha ivavaka ao anao zay te ho sitrana tanteraka ianao a amin'ny anara-maherin' jesosy itsangany etiny marah rehetrarehetra am'izao fotoana zao a na tsy ao anatin'izay koa aza ny retinao hoe mety hoe resaka kansera resaka diabeta resaka fifitosana any am-batana resaka fanaintainana fahafa ary entina any amin'ny taolana ny mahazo anao am'izao fotoana zao a dia mikara eto am'izao fotoana zao fa ivavakytsika na zanaty zany dia melohan'ny ivavahan'ny mpanompon'Andriamanitra ao anao a asandrato ny tananao a de avereno mivavaka na ireo zay mijoro eto anoloanany écran sy ny radio na ianao zay mijanona ery amin'ny toerana misy anao aria de avereno ty ivavaka ty amin'ny anara-maherin' Jesosy asandrato ny tananao avereno zao vavaka zao amin'ny anara-maherin' Jesosy amin'ny anara-maherin' Jesosy zay de mino fa mahery ny Andriamanitra ivavahanay manao zavatra izy amin'ny alalan'ny vavaka antsoy aho de ho valiko ianareo zay mivoalazan'ny teniny karaha ivavaka zay mity androany ity ty zavatra saropatarina fagagana tsy mbola mpitsanga iseho eto amin'ity toerana ity amin'ny anara-maherin' Jesosy lay satana devoly zay mitondra alahelo aretim-po tension palpitation amin'ny anara-maherin' Jesosy mialy zany tsy maintsy mialy zany androany Jesosy io miasa mahery ianao amin'ny alalan'izao vavaka izao tsy misy na de marary iray azy mbola arary ao ambadiko zao vavaka izao fa ianao ny manasitrana ny marary rehetra zao Jehova ny manasitrana anao ianao Andriamanitra no miasa amin'ny alalan'ny vavaka tanteranay tsy izay reto ny manasitrana fa ianao Jesosy ianao rery any nomena voninahitra ianao rery any noderaina amin'ny alalan'ny fagagana lehibe zay hitranga am'izao fotoana zao opération tsy hita maso fagagana mahatalanjona ny olona rehetrarehetra fijoroana vavolombelona tsy mbola fahita tam'izay tangeto zany androany amin'ny anara-maherin' Jesosy amin'ny anara-maherin' Jesosy misaotra Jesosy alleluia ivavakytsika am'izao fotoana zao ivavakytsika am'izao fotoana zao ivavakytsika am'izao fotoana zao a somary metsiketsika kely ianao a vavaka amin'ny finoana ny ilaina tsy hoe miteny fotsiny ianao tsy hoe mitabataba fotsiny hoe sitrana afaka fa tena ino mihitsy ny zavatra tenenao am'izao fotoana zao ino mihitsy ny vavaka ataonao am'izao fotoana zao a ny pasteur rehetrarehetra ny mpihira ihany ko a de anandra-tanana mahitsy makany amin'ny fahitalavitra makany amin'ny radio am'izao fotoana zao ianao atao anatin'ny tokantrano kosa dia kasio ny radio anao am'izao fotoana zao somary atao mafimafy mihitsy a kasio ihany ko ny télé a amin'ny anara-maherin' Jesosy ivavakytsika miaraka amin'ny anara-maherin' Jesosy reto marary eto anoloan'ny ty radio ty eto anoloan'ny ty vata fahitalavitra ty amin'ny anara-maherin' Jesosy io aretina ao anatin'io fony io amin'ny anara-maherin' Jesosy amin'ny anara-maherin' Jesosy sitrana amin'ny anara-maherin' Jesosy amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy miala tao ny aretina miala tao ny tension miakamidina amin'ny anara-maherin' Jesosy miala tao ny palpitation amin'ny anara-maherin' Jesosy afaka izy amin'ny anara-maherin' Jesosy iseho fagagana iseho fanasitranana amin'ny anara-maherin' Jesosy sitrana ianao amin'ny anara-maherin' Jesosy ry aretina miala ianao amin'ny anara-maherin' Jesosy sitrana ianao amin'ny anara-maherin' Jesosy amin'ny anara-maherin' Jesosy io menara Jesosy yapitany herin'Andriamanitra menara Jesosy zany yapitany herin'Andriamanitra menara Jesosy yapitany herin'Andriamanitra menara Jesosy anara-maherin' Jesosy sitrana afaka amin'ny anara-maherin' Jesosy misy fetraika zao vavaka atao zao eto anoloan'ity vata fahitalavitra ty amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy na de ty ambanivohitra be aty ary izy amin'ny anara-maherin' Jesosy sitrana amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy dia kapoka tamin'ny Jesosy anasitrana azy amin'ny anara-maherin' Jesosy eritrereto hoe mametra tanana aminao mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra ianao tokantrano amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy afaka ny aretina rehetra afaka mirofinao ianao ny anara-maherin' Jesosy nampiry-taona amin'ny anara-maherin' Jesosy afaka izy sitrana izy amin'ny anara-maherin' Jesosy tazo amin'ny anaran'i Jesosy sitrana io aretina tazo amin'ny anara-maherin' Jesosy sitrana tazo amin'ny anaran'i Jesosy miala tanteraka ao manomboka teraka amin'ny
miala tao satana, miala tao devoly, miala tao fahavalo rehetra, le rehetra nanany fahavalo. Eto amin'ka tsy mahatsiaro tsirokanina mihitsy izy, afaka izany amin'ny anaramahery Jesosy. Sitra zany amin'ny anaramahery Jesosy, afaka ianao amin'ny anaramahery Jesosy. Amin'ny anaramahery Jesosy Kristy. Manomboka hivavaka ho an'ny fonoantsika amin'izao fotoan'izao. Ho atsika ny asan'ny tevy rehetrarehetra izay mamatra ny fo. Ireo karazana fanaratsy izay mamatra ny fo. Amin'ny anaramahery Jesosy Kristy. Miala tao anatin'ny fonoaty ny tension rehetrarehetra. Mitahotra ny fanahiny, tebiteby rehetrarehetra. Miala ho anatinao zany amin'ny anaramahery Jesosy. Sitana amin'ny anaramahery Jesosy. Sitana amin'ny anaramahery Jesosy. Sitana amin'ny anaramahery Jesosy. Miala satana, miala satana, miala satana. Miala amty tokatrano ty, miala amty lehilahy ty, miala amty vehivavy ty. Menaramahery Jesosy, voaka, mivoaka, mivoaka. Miala, miala. Amin'ny anaramahery Jesosy Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tokoa Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voakasika ny herin'Andriamanitra ianao, voakasika ny tanan'Andriamanitra, hikasa, miala ao anatin'ny fonony vesaka, miala ao anatin'ny fonony ratrafo. Miala elo, miala elo, fanahy ny ala elo rehetrarehetra, fanahy ny ala elo rehetrarehetra, fanahy ny ratrapo, fanahy ny tahotra io, ianao matahotra ho faty io, matahotra manana fanahiny. Miala ao anatinao zany, miala ao anatinao zany amin'ny anaramahery Jesosy. Miala, miala, miala anatin'ny fonao. Delivrance ho an'ny fo, afaka amin'ny anaramahery Jesosy Kristy, afaka amin'ny anaramahery Jesosy Kristy, afaka amin'ny anaramahery Jesosy Kristy, afaka amin'ny anaramahery Jesosy. Sitana ny fonao, sitana ny diabety, sitana ny karazana goty, sitana ny aretim-po, gros cœur rehetrarehetra, palpitation, tension miakatra ny midina. Sitana ianao amin'ny anaramahery Jesosy, afaka ianao amin'ny anaramahery Jesosy. Manakotsaka any amin'ny taolana, any amin'ny oza tany, tsy fahita antory amin'ny anaramahery Jesosy. Minoa zao teny zao ianao fa sitana, 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 sitana amin'ny anaramahery Jesosy. Lazao zany, lazao zany, lazao hoe sitana amin'ny anaramahery Jesosy. Sitana amin'ny anaramahery Jesosy Kristy. Manomboa misaotra an'Andriamanitra amin'ny finoana, manomboa misaotra an'Andriamanitra amin'ny finoana, manomboa misaotra an'Andriamanitra amin'ny finoana, manomboa misaotra an'Andriamanitra amin'ny finoana. Samy misaotra an'Andriamanitra, ao fafay tananao dia misaora an'Andriamanitra. Misaotra Jesosy, ao fafay tananao dia mitenenao Oh halleluja. nanasitrana anay ianao. Misaotra Jesosy, Efa nisy misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, asa nataon'Andriamanitra tao anatin'izay. Jesosy. Misaotra betsaka Nanao Jehovah. zava-magaga ianao. Misandrata Averina ny be dia be Jesosy ny tsolo vavolombelona amin'reto rahalasina bavy reto. Averina ny Jesosy ny fisandratana. Afaka aho nianarany Mitera ny laza amin'ny Jesosy. fisaorana Mety ambanivohitra be Tsy aty. misy olombelona miheboninahitra fa Jesosy Mienzo rery. radio zao amin'ny Nianaran'i anaran'i Jesosy Jesosy rery sitrana izy. miheboninahitra. Amin'ny Ny amin'ireo marary marobe fa sika Misaotra Jesosy. efa mijoro vavolombelona, Magaga ianao. efa natsapa ny fiasan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Nianaran'i Jesosy. Amin'ny anaramahery Jesosy Misaotra Kristy. ray. Halleluja. Misandrata Jesosy eo. Asandrato ny tananao a. Ao aorianan'ity tsodrano ity dia ataontsika lera manao hoe voninahitra ny ho an'ny zanak'ondry. Asandrato ny tananao dia raisiny tsodrano. Mitsodrananao amin'ny anaramahery Jesosy a manomboka izao dia ho salama tsara ianao. Tsy ao anatin'ny olona maharefitsony ianao. Matanjaka ianao. Ny sela rehetrarehetra ny anatin'ny vatanao any, globule rouge blanc, ny razy mikorina ao anatinao dia ho voasolo vaovao zany. Amin'ny anaramahery Jesosy ny tova rerajeraka rehetrarehetra anatin'ny tenanao any dia voasolo vaovao zany. Amin'ny anaramahery Jesosy Kristy. Sitrana ianao, matanjaka ianao, ary ianao zay mivavaka nanamboatra ny toeponao tamin'ity androany ity dia lazaiko amin'ny anaramahery Jesosy fa dia hisotona anao hiakatra Andriamanitra, hisokatra ny lalanao rehetrarehetra, hiala ny blocage rehetrarehetra, hanomboka ho tahin'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataon'ny tananao manomboka androany, dia ho tahin'Andriamanitra ianao, ary ho gaga ianao fa misy zavatra tsy hoentinao ambavaka akory manomboka androany fa ho tonga eo aminao zany. Satria Andriamanitra dia te hitanao hiadana, te hitanao hitafy voninahitra, te hitanao mpandresy, saingy tian'Andriamanitra esorina ireo karazana toepo hafahafa ka hanana toepo tsara ianao tahaka ny Davida, mba ahafan'Andriamanitra misotona anao hiakatra. Mitsodrano anao a, tsy hijanona eo amin'ny moyenne ny fandresenao hitanao, ny ositra ao anatinao, fagagana ho hitanao, valim-bavaka raisinao. Amin'ny anaramahery Jesosy mamiratra ianao, mandray zavatra lehibe ianao, manao zavatra lehibe Andriamanitra, tahin'Andriamanitra ianao, ho ampiny ianao amin'ny anaramahery Jesosy.
ho tanteraka aminao ane zany sika rehetra miara manao hoe amen. Voninahitsane, 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 efa fahitananao anatin'izany. Voninahitsane, 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 wanilazana kujinajioma nicha. Amen. No tayin tuko. Tayin na deman. Vahoni ulku, vahoni ulku. Andresanao turteny mahery vaitso, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na Delivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony olo, vahaony olo, nandeha tanteny izy mba asitra. Nanisik ang punyang palay aming niran. Tiano fasakeze hajani fifaliana sifiana. No fasakaize hanjeni tena fiainana si famarinana. Samanambarano savave successo tumpuno. Samanambarano salae successo tumpuno. Samanambarano savave successo tumpuno. Samanambarano salae successo tumpuno. Ti significa nagato con Langeriche, lanzite, nanganura tiapi as na otao, nefatsis fukanye, fumek faurianga be, oya, samanambarano, savave, successo tumpuno, samanambarano, salae, successo tumpuno, samanambarano, savave, successo tumpuno, samanambarano, salae, successo tumpuno. Anangano tonkuni fulabehe, sisfiadananga, feno asaloha. Anangano kuani tumabilehe, ni roplane, sini diplome, oya. Samanambarano savave successo tumpuno. Samanambarano salae successo tumpuno.
manambarano zava-behera isoteso tomponao Sao manambarano zalahehera isoteso tomponao Sianao vasakay zay Handray ny fifaliana sy fiadanana Sianao vasakay zay Handray ny tena fiainana